dia tonga soa tao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny horesadresantsika anio zany dia mikasika indrindra zany ny dokotera malagasy. Ho an'ny dokotera malagasy zany no anaovako an'ity fandaharana ity, satria dia hitako ato amin'ny internet zany ny tontolo izay iainan'ny dokotera sy ny mpitsabo ary ny paramedical izany, izay misy avoamboana ihany ny eo amin'ny resaka fandaharana sy ny resaka tontolon'ny asa izany, izay tsy de fahita loatra zany amin'ny atao hoe tontolo an'izany mpitsabo izany, raha oharina zany amin'ny tontolo eran'izao tontolo izao. Maro ny zavatra mety mahatonga an'izany zavatra rehetrarehetra izany, dia ny tsy fananantsika angamba ny atao hoe hentitra amin'ny toe-javatra iray ary saro-piaro amin'ny tontolo izay misy anao, na eo amin'ny resaka arak'asa izany na eo amin'ny resaka fiarahamonina, ary ny fametrahana amin'ny tokony ho izy, ny toeran'ny tsirairay arakaraky ny zavatra sy ny andraikitra izay raisiny eo amin'ny fiarahamonina, ary dia ny fifanomezam-boninahitra amin'ny mpiarahamonina. Ny asantsika dokotera dia asa izay ataontsika angamba hoe misy ny atao hoe vocation, ary Andriamanitra no manasitrana amin'ny alalantsika olombelona, izany hoe amin'ny alalantsika dokotera. Masina io karazana asa iray io, ka mila an'izay atao hoe fitandremana sy fikojana amin'ny lalindalina kokoa ny asantsika dokotera. Tsy izao akory no manam-pahaizana indrindra amin'ny dokotera malagasy, tsy izao akory no lokendry indrindra ao Madagasikara ka nanatra nyty na nanatra nyry na ny moral Andrakoto na Rabe. Tsy izany mihitsy no tanjona eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé, fa fifampizarana fomba fijery ny fiainana amin'ny ankapobeny. Ka raha ohatra sika dokotera nanao ny fianianana rehetra teo amin'ny statuen'ny Hippocrate izay raibe namorona ny medicine, dia misy antony izany zavatra rehetrarehetra izany, izany hoe zavatra tsy ataotao fahatany ny fitsaboana, fa zavatra mandeha amin'ny asiny tanteraka, ka izay asiny izay zany no tokony ansaro-piaro antsika dokotera. Nanao fianianana teo anoloan'ny Hippocrate sika, averimberiko foana ny anaran'ny Hippocrate eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé, satria io no namorona ny medicine tamin'izany andro izany, dia izay zavatra teo am-pelatanany no nampiasainy mba hitsabony olona, ary dia nahitana
vokatra maro dia maro izany zavatra izany. Nampiasainy ny voankazo, nampiasainy ny legioma, nampiasainy ny vinaigre de cidre izay zavatra teo am-pelatanana, ary dia nahitana fasitranana maro dia maro teo amin'ny zanak'olombelona izany zavatra rehetrarehetra izany. Itodiako matsy ny eo amin'ny sehitry ny atao hoe famoronana amin'izao andron'ny coronavirus izao dia ny fikarohana sy ny famoronana angamba eo amin'ny zanak'olombelona no misy lanjany bebe kokoa zany, dia ny fikarohana bebe kokoa ny atao hoe olombelona dia ny vatana, ny saina ary ny fanahy. Satria raha ohatra ka ny vatana ihany no tsaboantsika dokotera dia ataoko angamba fa mitanila izay fitsaboana izay, izany hoe misy zavatra tsy ampy. Satria raha ohatra ka marary ny vatantsika olombelona dia misy fiantraikany zany zavatra zany any amin'ny saitsika sy ny fanahitsika. Raha marary ny fanahy sy ny saina dia misy fiantraikany zany zavatra rehetrarehetra izany amin'ny vatantsika. Ka ny coronavirus izay mitondra ny anarana hoe corona, c'est-à-dire hoe couronne, dia mampiasa ny atodontsika olombelona zany amin'izao fotoana izao. Satria na ny goavana indrindra zany dia somary fanina amin'ity coronavirus ity. Ary ataoko amin'ny ohabolatsika malagasy hoe ity aretiny ity dia toy ny tsipakom-balahy ka mahavo mahafaty, tsy mahavo mahafanina. Trafikenao me mahery izay atsipiko izay ambava homana ampomeritreritra ka miverina mitodika amintsika mpitsabo malagasy ny tenako amin'izao fotoana izao. Apetraho tsara amin'ny ajany ny asantsika dokotera, apetraho tsara amin'ny toerany. Iza moa no ametraka amin'izay raha tsy isika ihany. Isika ihany no afaka manome ny valeur izay tokony omena ny profession médicale amin'izao fotoana izao. Araky ny efa verimberiko eto foana ny amin'ny hoe rehefa misy ny zavatra izay tadiavinao amin'ny fiainana dia ianao ihany no tena tompony sehatra rehetrarehetra sy ny stratégie izay ahatongavanao amin'ny tanjona iray izay tiana hotratrarina. Inona moa no tanjona izay tiany dokotera malagasy amin'izao fotoana izao hotratrarina dia ny mba ho afaka handray an-tanana ny marary ao anatin'ny condition maha olombelona. Satria olombelona koa na ny dokotera na ny infirmiera izay mandray an-tanana ny marary amin'izao fotoana izao, olombelona ireo ka mila fikojana ihany koa izy amin'izay hoe fikojana ny saina, ny vatana ary ny fanahy. Satria amin'ny fomba hoana no anatotosan'ny dokotera sy ny infirmiera ny asany amin'izao fotoana izao. Raha ohatra izy ka reraka ra-batana, reraka ra-tsaina ary reraka ra-panahy, izay zavatra rehetrarehetra izay zany no tokony hojerevan'ny mpitondra fanjakana akaiky dia akaiky ny mba anohanana an'ireo karazan'olona ireo. Mila jerena kampany ny eo amin'ny resaka hoe
resaka salaire zany mila jerevana ny condition izay iasan'ny dokotera sy ny infirmier amin'izao fotoana izao ary ny mpiasan'ny hôpitaly rehetra koa satria ireo no mandray an-tanana zany ny marary amin'izao fotoana izao izay trangan-javatra tranganaretina izay mbola tsy misy hatramin'ny natanitany ny fitranganaretina toy izao indrindrandrindra zany ao Madagasikara. Ka raha ohatra ka ny olona izay tokony ho voalohan'ny laharana amin'ny fandraisana ny marary no lavo aloha ohatra, efa nisy ny fahafatesana, efa maro ny voan'ny tsimikaretina coronavirus ao Madagasikara amin'izao fotoana zao, ary dia mety misy fiantraikany ara-moraly izany zavatra rehetra izany, na eo amin'ny sehatry ny fitsaboana na eo amin'ny sehatry ny vahoaka koa, satria tadidio fa ny vahoaka dia miandrahandra ny dokotera sy ny infirmier amin'izao fotoana izao ny mba hitsabo azy réflexe humain izay zavatra rehetra izay tsy misy zavatra amboamboarina fa ny ao anatin'ny saitsika olombelona dia ny hoe rehefa marary dia mamonjy dokotera. Ka mila zany averin'ny dokotera sy ny mpitsabo-panampy izay fitokisan'ny olona azy izay fitokisan'ny marary, ny fitokisan'ny vahoaka azy izay, mila averin'ny dokotera sy ny mpitsabo-panampy ary ny personnel ny hôpitaly rehetra izay fitokisana avy amin'ny vahoaka izay. Vao zay vao ety ny fitsaboana, satria ny fitsaboana dia misy ihany koa ny ataontsika hoe zany fifandraisana apo amin'ny mpitsabo sy ny tsaboina. Zay vao tena ety anome ny tena ataontsika hoe zany hoe résultat izay tena satisfaisant andrasan'ny marary amin'ny olona izay mitsabo azy, izay fifandraisana po izay. Satria rehefa tsy misy ny karazana confiance, rehefa ny fakalana sy ny ayay no mipetraka, dia vao mainka ampitombo ny aretin'ny marary izany fifandraisana izany. Ka tsy mitsara na manometsiny amin'ireo collègue malagasy izay miasa any toerana ny tenako amin'izao fotoana izao, fa satria matoa misy ny karazana tsy fifampitokisana, ny karazana elanelana izay mipetraka amin'ny mpitsabo sy ny tsaboina, dia misy zavatra hafa ihany koa ao mitondra n'izay zavatra rehetra izay, dia ny système. Ka io système io zany no mila jerena akaiky ary mila ovana, satria efa averimberiko foana eto amin'ny fandaharana zany forêt santé fa ny fanovana ny rafitra amin'ny fiarahamonina iray, amin'ny toeram-piasana iray, no ampirindra ny asa rehetra izay atao ao sy ny zavatra rehetra izay kirakiraina. Rehefa mipetraka tsara ny rafitra dia manaraka n'iny daholy ny olona rehetra eo, fa satria ny mbola madinga zany amin'izao fotoana izao dia tsy de misy zany ilay rafitra matipaika apetraka rehefa misy ny trangam-piarahamonina iray izay atsakana,
na ny projet izay atao dia manjary mivadibadika ohatrin'ny tamin'ny andro ny fahampanjaka ny zava-misy eran'io izany hoe rehefa miova zany ny mpanjaka dia miova daholo kosa ny système rehetra amin'ny toerana anankiray ka mbola mampitarazoka ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetrarehetra izany zavatra rehetrarehetra izany satria rehefa ny olombelona no avela hanapaka sy andidy amin'izay tiavany azy ny fiarahamonina anankiray dia mazava ho azy fa amin'izay maha-olombelona azy izay dia tsy maintsy misy ny atao hoe fampiarana ny pouvoir ka apetraka amin'ny fahendren'ny tsirairay ve izay hoe resaka pouvoir izay sarotra be zany raha ohatra ka ny fahendren'ny tsirairay foana zany no andrasatsika amin'ny fifampitondrana ka rehefa misy zany ny ataontsika hoe misary adalakapa zany araky ny fitenenana rehefa misy zany ny hoe zao ny anany tiako hitondrana an'ity dia eo misavoritaka eo foana isika mianakavy amin'ny zavatra rehetra izay atao ka ny torohevitra izay omeko ny collègue rehetra mpitsabo sy ny mpitsabo-panampy any Madagasikara zany dia maromaro ny torohevitra izay atoroko eto satria maromaro ihany izay expérience hita taty am-pandehanana izay misy ny fitenenana hoe mandehandeha mahita raha dia ny hoe ataovy tsara ny asanao inona moa zany ny objectif atsika mpitsabo dia ny isoulager ny aretin'ny olona isoulager ny tebotebotsainy isoulager ny karazana manaitaina izay ateraky ny aretinao aminy ao anatin'izay condition rehetrarehetra izay nefa amin'ny maha olombelona dia tsara ihany koa hoe mba alaizy ny olona izay iandrasana amin'izay karazana resultat izay tsy mora dia mora ny antotosana ny resultat amin'izany hoe manalefaka ny aretin'ny olona sy ny tebotebotsain'ny olona zany tsy mora zay fa mila ihany koa ny atao hoe karazana ambiansy dia aiza moa ny ampisy ny ambiansy raha ohatra ka ambanin'ny karama aiza no ampisy ny ambiansy raha ohatra ka tsy mihinana tsara ny dokotera sy ny mpitsabo-panampy aiza ny ampisy ny ambiansy raha ohatra ka mbola andeha tongotra isan'andro ireo mpitsabo ireo andeha hitsabo ny marary izay mitombo dia mitombo any an'hôpitaly amin'izao fotoana izao zany rehetrarehetra izany zany dia tokony anaovan'ny dokotera sy ny mpitondra latabatra boribory ny hitakinao ny zonao amin'ny maha olombelona anao satria misy risika be dia be koa ny fifampikasoana amin'ny marary dia ao ihany koa zany ny fitakina ny fitaovana rehetrarehetra izay fitaovana arifomba hoentina miady amin'ity coronavirus ity eo ny karama izay karama manome ny motivation ny mpitsabo anao ny asany satria tsy mora io tsy mora izany hoe manao garda miarotory amin'ny alina zany indrindraindrindra koa dia tokony ampidiriny hôpitaly ao anatin'ny projeny dia ny restaurant ao amin'ny hôpitaly izany hoe
restaurant gratuit, misy fisakafoanana ara-dalàna, ara-pahasalamana, maraina, atoandro, hariva. Satria mba entina koa anome ny motivation amin'ireo dokotera sy mpitsabo mpanampy ireo sy ny personnel ny hôpitaly izany zavatra izany, satria tsy izao akory no ampianatra sy itenen'izany amin'ny collègue rehetra dokotera hoe efa tokantranontsika faharone ny any amin'ny hôpitaly sy ny toeram-pitsaboana ary ny asatsika dia efa fiainana hafa io zany akoatra ny tokantranontsika, ka tsy maintsy zany tafiditra ao anatin'ny programatsika, programam-piainatsika zany io asa io mba andeha amin'ny tokony ho izy ary mba hisy amin'izay atao hoe passion amin'ny asa ary ny hoe fitiavana ny asa, ka hoen'ny olona izay tsaboana izay karazana energie positive ao amin'ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy izay, ka apisy bebe kokoa zany ny farisiana ho an'ny olona andeha amonjy ny tobim-pahasalamana rehefa misy ny marary azy. Zava-dehibe zany ny fitodiana amin'izay hoe fanatsarana ny tontolon'ny fitsaboana izay ary fotoanan'izao ny ametrahan'ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy ny toerana tokony hisy azy eo amin'ny fiarahamonina. Averiko eto ihany tsy misy olona afaka ametraka an'izay aja mamboninahitra ao zay ratsy ny tenanao. Ianao no mila mangataka ary mikatsaka amin'izay fanatsarana ny tontolon'ny fahasalamana izay, dia mba tena horeharehan'izao tontolo izao tokoa araky ny fanirian'ny filoham-pirenenantsika izany atao hoe système de santé izany ao Madagasikara. Dia toy izay sy toy izay no azoko atolotra anio ho antsika rehetra dokotera malagasy mba horeharehan'ny firenena malagasy, ary dia mahaisa mifanome tanana, mahaisa mifanome voninahitra ary mahaisa mirahina, fa tsy hoe izay tolorana sosisosy bebetsaka ato dia mampangina ny sasany izay milona ao anatin'ny fahoriana sy ny tepitepy ny amin'ny tsy fahampian'ny fitaovana sy ny tsy fahampian'ny karama, fa mba tokony ifampitsinjo ny olona rehetra izay miasa ao amin'ny fahasalamana. Tokony ifampitsinjo ary tsy tokony ifanambany, satria misy ny fitenenana hoe izay tsy mahay sobika mahay fatambary, izay mahay bebe kokoa ny théorie, misy ny mahay bebe kokoa ny pratika sur terrain. Samy manana ny maha izy azy daholy, misy ny mpanomana ny stratégie ary misy ny kindrakinga amin'ny exécution. Samy mahafantatra ny talentany daholy ka tokony tsy ifanambany fa tokony ifandray tanana ary ifanampy. Dia toy izay sy toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra anao anio. Manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.